fa manambainy kosa ny fampalalama voary amin'ny takariva ity tompona andraikitra avy eo anivon'ny PREKS Andriamatora Danoara Julien mirabanao tompoko tonga sondray amin'ny takariva ity dia faly mirabantsika menakavy anisy tokantrano any zany ny PREKS indray amin'izao fotoan'izao ary mirabanao njaka PREKS izay indray ny vokatra vaovao inona moa Andriamatora Danoara le hoe PREKS ny PREKS zany dia hoe préparation au concours administratif et à l'enseignement supérieur zany hoe izy io zany a ohatra ny niala kely tamin'ny KS satria ny KS moa zany a dia hoe cours d'appui pour études supérieures zany hoe mety anao préscolaire zany ny KS aorinao fa ohatrany hoe fizarana andraikitra zany le izy fa ny PREKS zany zao ny tena mikarakara ny concours administratif rehetra zany hoe fanatsarana zany izy io a fanatsarana raha-drafitra fanatsarana raha-pitatanana ary ny mpampianatra rehetra tao anatin'ny KS teo aloha zany a no ao amin'ny PREKS amin'izao fotoan'izao ary mbola nampitevenina ary zany misy juriste maro a magistrat sy ny juriste international misy ao a ny atao hoe sociologue misy ny économiste sy ny sisa ary mampiavaka amin'ny PREKS amin'ny rehetrarehetra zany zao koa zay mikarakara concours administratif io a dia ny matière zay omenany ao amin'ny mpikambana ao anatiny zany a zay mianatra anatrika concours administratif rehetra satria misy matière zay tsy atao nefany a omenay ao amin'ny PREKS zany a manomboko zao zany hoe fanatsarana trano zany a noentina ho an'ny mpanjifa zany hoe olona zay anatrika ny concours administratif rehetra zay zany ny antony le hoe PREKS ka izy io zany a amin'ny lakamisy zany no misokatra izy io dia adresy vaovao a toerana vaovao a telefônina vaovao ka reo zay soratra anarana rehetra zay ao anatin'ny ENAM zany ENAM moa zany efa niteny teto ihany a tamin'ny fotoan'androny a dia le hoe zay anao inspecteur des impôts administrateur civil agent diplomatique commissaire du commerce inspecteur d'administration pénitentiaire inspecteur du travail sy ny administrateur isan-karazany maky ny inspecteur des domaines administrateur des services financiers moa saika adiny teo dia ao amin'ny PREKS zany zao no misoratra manomboka amin'ny lakamisy ho avy zao ny toerana ahitana amin'ny PREKS zany zao dia eo amin'ny route circulaire ihany a ao amin'ny akiraohatra zany eo anelalelan'ny taotsarytany Madagasikara zany hoe ny FTM sy ny pharmacie Yanitra raha hiakatra ianao zany a dia avy aty amin'ny pharmacie Yanitra 300 mètres eo amin'ny akavanana ary raha midina indray ianao dia aty amin'ny FTM zany midina dia eo amin'ny 100 metatra eo eo amin'ny filananao zany eo amin'le hoe bazar auto zany dia efa hitanao zany izy satria efa misy fanambarana zany zany eo dia amin'ny lakamisy zany ka ny telefônina vaovao zany zay zahonan'ny PREKS io zany dia ny 033 85 788 55 033 85 788 755 ary ny iray dia hoe 034 50 012 05 034 50 012 05 dia mbola misy kio zany a amin'le hoe percepteur des finances vaovao indray zany hoe vokatra vaovao zay nivoaka tato ato dia ny hoe manana bac plus 2 ianao dia afaka manao percepteur des finances ary raha manana bac tsotra ianao dia afaka manao comptable du trésor reo percepteur des finances sy comptable du trésor reo dia amin'ny 30 octobre ny concours fanfidiranao amin'ny PREKS zany dia efa 15 juin ho avy zao zany hoe mila miomana satria efa nataonay zany izy io efa taloha betsaka ny afaka misy ko nefa ny tsy afaka fa raha ohatra ianao mbola vonina dia vonina indray anao ny PREKS zany amin'ny endrika vaovao indray sy ny mpampianatra zay vaovao ihany koa zay nanatevina ny nisy teo aloha Andriamatora Danoara inona fa manana mampiavaka azy indray ny PREKS mety hoe manahoana ny sarapampianarana kalitaon'ny fianarana ihany koa mety manahoana ao anatin'izay voalazaiko teo zany hoe ny kalitaon'ny fianarana dia tsy miova fa anatevenina so natsaraina kokoa ary satria misy mpampianatra hafa indray zany zao a hiditra natevina ny efa nisy zay efa nanana traikefa tsy hoe tsy navita azy ny teo aloha fa ny antsika moa fidediavana ny fanatsarana hatrany eo amin'ny fianarana mba ampisy bebe koa ny chance ho an'izy ireo manala fanadinana ka ny eo amin'ny saram-pianarana moa zany a dia efa natao arak'izay antonony mba ho tratrany olona ary mifanaraka amin'ny heure zay anaovana ankory satria moa kindraindray a misy manao hoe adiny ray sasany ny eo aminay zany zao adiny roa farafakeliny
zay zany le fandehan'le izy inona fa dia ho avy mavitrika zany ireo ataontsika hoe karakaran'ireny karazana fifaninanana raha-mpanjakana ireny izay omen'ny précaisse ihany koa ny ataontsika hoe fanampahalalana ao anatin'izy ity. Andriamatora Danoara, misy ve ny afatra ho an'ireo andray anjara ao anatin'izy ireny? ny afatra dia hoe tokony ho tazomina le numéro vaovao sao dia fandiso indray a mba tsy ho verivery foana fa averiko indray mandeha izy hoe 033 85 788 55 033 85 788 55 ary 034 50 012 05 034 50 012 05 ary ny toerana misy dia eo ambanin'ny FTM raha midina ianao avy any ambanidia ary raha hiakatra ianao amin'ny route circulaire Teakraora dia eo amboniny pharmacie Anitra eo amin'le atao hoe bazar auto zany a dia misy famantarana zany zay le atao hoe précaisse ka amin'ny lakamisy manomboka tiako lazaina dia hoe tsy mena amin'ny tany oatra efa nataonay hatramin'izay a ny io tolotra vaovao tsy hoe tolotra vaovao moa zany fa fanatsarana fitantanana fizarana andraikitra satria efa misy tompona andraikitra koa amin'ny KS zay mety lazaiko teo mety hanao préscolaire indray fa io arakaraka izay firesahana sy fandaminana moa zany fa ny concours administratif dia tazomina atao anatin'ny précaisse. Dia isaorana feno Andriamatora Danoara Julien, tompona andraikitry ny précaisse, nitondra ny tsara ho fantatra mahakasika izay zava-bavoan'ny précaisse moa ny entiny tamintsika teto dia isaorana feno ianao tompoko no nanaiky nasain'ny fampalalana voto amin'ity Kristy. Dia misaotra